Mbola hita taratra eny amin'ny sehatra maro amin'ny fiarahamonina ny fanilikiliana ny sembana, indrindra fa ny vehivavy. Tsy miandry fanampiana fotsiny anefa izy ireo fa miezaka hatrany mihoatra amin'ny fiainana. Misy ary ny antsoavo nataon'izy ireo amin'izany. Antso ampitaina amintsika mpiarabelona, tsy adidina irery miady amin'ny fanilikiliana fa adidintsika miaraka. Fitaovana ihany ny tenanay natao hitarika izao fikambanana izao. Mahatsiaro manana didy amin'ireo rahavavy namana. Tsy mahavita samy rery anefa, koa dia maniry antsika rehetra mba hiara entana hamongotra ny herisetra menjady amin'ny olona manana fahasembanana. Ny afatra ampitainay dia hoe aza tsaraina miendrika ivelany izahay. Avelao izahay no hamaritra ny fetra tokony ho vitanay. Tsy sanatria faninana mikery anefa, fa amin'ny zavatra ataonay kosa dia ny faharetana sy ny finiavana no entinay miady amin'ny fiainana. Mino izahay fa izany rahateo no miantoka amin'ny fahombiazana amin'ny zavatra atao. Natomboka tamin'ny fanimpom-pivavahana ny saorana sy nangataham-pitahiana tamin'Andriamanitra ny fankalazana, narahina fiantsana tononkalo, ny fampisehoana dimy-rindra sy ny tantara tsehatra. Vonona izahay joro handray an-tanana ny ho avy. Io no lohahevitry ny fankalazana ny 5 taona ny AFAM Antsirabe. Vem pra me ser para mim, cama vida.